Ya, olan'ny jiro moa zany resahantsika ary tonga angamba ny fotoana zao tonga eto Ampangabe tsika manolotra an'izao asa zao satria fantatra fa misy tokoa ny olana makasika amin'ny famokarana herinaratra ny antony dia noho ny tsy fahampiny ny famokarana herinaratra zay voamaly no voatendry ny Prime Ministre vaovao ary androany tonga dia tonga ety ifotonytsika mijery hoe nisy asa natao tao ary nisy asa napetraka ihany koa mba hoentina amahana ny olana izay famokarana herinaratra zay. Eto dia misaotra anareo aloha mpiara-miasa rehetra teo amin'ny JIRAMA sy ianareo rehetra ny sahana nanao an'izao sy ministère ny énergie ny sahana nanao an'izao asa zao satria tsara ho fantatra fa ny mpiara-miasa rehetra tao amin'ny JIRAMA no nanao nametraka an'izao tetik'asa zao. Ny panneau solaire aloha dia efa ela no nafaratsika nisy ny fatarana eny marina zany fa ny zavatra afaka lazaina kosa ankehitriny dia zao ny asa nataontsika vita eto amin'ity toerana ity zany tsika eto Ampangabe tsika mametraka parc solaire hatrany amin'ny 11,5 mégawatt 12 mégawatt latsaka kely zany alefa tsy kelikely zany ny fandefasana an'izy ireo 5 mégawatt no vita ankehitriny ary efa manomboka ny injection amin'ny fampidirana an'izany hiasa ho an'ny amokatra herinaratra eto Antananarivo. Araka ny tenen'ny tale eo anivon'ny JIRAMA ihany koa dia ny any Ambatomirahavavy efa vita ihany koa zany ny parc solaire 1,5 mégawatt ary efa mandeha ihany koa zany ankehitriny. Ao Ilafy zany dia mbola misy ihany koa 7 mégawatt ary eo andala mpamitana an'izany zavatra rehetrarehetra zany ihany koa tsika amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao. Any Mieritsy Atosika ihany koa dia misy 10 mégawatt efa manomboka ihany koa ny asa efa mametraka an'izany tsika ankehitriny zay ny teneniko hoe olana goavana ny famokarana herinaratra zay misy eto amin'ny firenena fa mitondra vahaolana ihany koa tsika ankehitriny ary zao hitanareo zao tsy fampanantenana fa asa efa mandeha asa efa vita ary asa izay mitoya no ataontsika eto goavana dia goavana ty parc solaire ty satria rehefa mametraka tsika any amin'ny province reny 1 mégawatt ny apetratsika zay notokanantsika fa eto amin'ity toerana Ampangabe ty zany dia 11,5 mégawatt no apetratsika efa amam-bolana maro tsika ny karakaran'ity ary zao zany dia tonga ny fotoana hoe efa vita izy ankehitriny dia araka ny teneniny teo anivon'ny JIRAMA teo dia mandeha tsikelikely isan'andro zany mi-injecté tsika 1 mégawatt isan'andro zany hoe amin'ny herinandro zany dia tapitra andeha tanteraka ny 5 mégawatt eto amin'ity toerana ity. Ny ambiny moa zany dia mitohy foana ny asa ny fametrahana an'ireo parc solaire ary eto ihany koa dia miteny aminareo ny hoe efa anomboka tsy ho ela afaka herinandro 10 andro raha farafahakeliny dia anomboka ihany koa zany ny asa anaovana n'ilay parc lehibe indrindra 100 mégawatt zay efa vita ny appel d'offre zay apetratsika eny amin'ny lalana makany amin'ny aéroport iny ametrahantsika an'izany 100 mégawatt zany 100 mégawatt na parc solaire no apetratsika zay tsy maintsy ho vita ny 40 mégawatt ao anatin'ny enim-bolana ary ny ambiny 100 mégawatt dia vita ao anatin'ny herintaona manomboka zao zany fean'izany dia inona ny dikany? Ny dikan'izany rehefa pic na hoe miakatra ny filana ny herinaratra eto Antananarivo dia tsy ampy eo amin'ny 40-50 mégawatt eo 40-50 mégawatt ny tsy ampy. Reto parc solaire apetratsika rehetrarehetra reto nefany dia efa 30-40 mégawatt zay ny totalany 30 ny eto Antananarivo 30 mégawatt miampy an'le 100 mégawatt zay apetsika dia ny dikan'izany zany dia tsika miteny fa afaka heritaona dia ho foana tanteraka ny délestage eto Antananarivo zay zany zavatra ho ataontsika ary efa miasa tsika manao an'izany sarotra manarina ny firenena fa kosa manana vinitsika ary manana asa ary indrindraindrindra manatanteraka an'izany asa zay hitantsika ao anatiny zao. Dia toizantsika ihany ngamba ny visite Andriamatoa Tale dia afaka toizanao ihany iza koa moa le faritra le hoe ametrahantsika le parc solaire reo ankehitriny Andriamatoa Tale.
any Ambohidrano-Lafy zany misy 7 mégawatt efa mapetratsika amin'izao fotoana zao. Any Mangatany na Imerintsiatosika misy koa 10 mégawatt apetratsika. De ankoatran'izay efa teneniko teo eto misy 11,5 misy 1,5 vita ny Ambatomouravavy. Izay no eto amin'ny faritra Antananarivo. Any ivelany de misy Mahajanga 3,5 mégawatt, misy ihany koa Nosy-Be 5 mégawatt, misy any Antsiranana mbola tsy mainga fanomboka ny asa sy Tuliara misy 3 mégawatt sy 2,5 mégawatt. Zay zany ny total ny centrale solaire ho apetratsika amin'ity tetika asa voalohany ity. Ya misaotra to. Tendao atsika ihany izy ty ngamba ny oaso atsika ny fahitatsika zao moa zao de vatany direct tsika satria am'izao fotoana zao no ety Ampangabe tsika mijery ny asa ety fotsiny fa mba ampisehovatsika amin'ny hainao manjery ihany koa ny hainao manjery fanjakana satria eny ambony eny mahita ny alebiazany zao asa zay ataontsika zao. Io moa de misaotra ny reo fokon'olona sy ny fokotany ity atoerana ihany koa zay miara misala miara mifanampy tanteraka amin'izao fametrahana zao tetikasa parc solaire goavana de goavana zao. Ia. Araka ny teneniko teo ty zany zao le partie an'ilay 5 mégawatt efa vitatsika 5 mégawatt crête. Araka ny teny Andriamantoa teo de vita 4 mégawatt vitatsika amin'ity herinandro ity alors rehefa tsika miditra amin'ny réseau interconnecté Antananarivo ho jerentsika malaga atao ambadika ato le ametrakantsika 6 mégawatt mahery eo 6,5 mégawatt eo zany sisa ny tavela de atao amin'le partie an'ilay tany anankiray atao zany anao ametrahantsika ny 6,5 mégawatt eo.